mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsirondro tolozato ateny folo. Ary iny akanjonao ino a? Maninona tsy azo azoko mihitsy ka. Marina fa nameny renibenao iny nefa tsy tiako mihitsy iny ka. Tsy ohatrany somary fohy ilay izy fa tsy voajerin''ilay renibenao tsara angamba hoe ahoana ny tena atonona anao. Mila manao akanjo lavalava ianao fa tsy fohifohy ohatran'io ka. Ohatrany kidingidingitra ohatrany miantso lehilahy reny ka. Tsy azo azoko mahita tenenina foana zavatra mba za rehefa mba fohifohy kely ty dia ny akanjo anaovako izany mbola tadiaviny ny rebareba ihany tsy izany tena ohatrany kalan'oro ny farany. Mbalao anao an'ity akanjo ty tsy maninona io. Lazaiko anao hoe le izy anie tsy hoe ohatrany kalan'oro akory na ohatrany kala izy ianao fa izao le izy tsy mety satria miantso lehilahy. Azonao ny an'ity koa to be fananarana mihitsy za very ny endre efa mba firy-taona moa azo oriny ny firy-taona efa lehibe na dia kely arany abeako ny saiko efa lehibe fa tokony malala zay tokony ataoko mihitsy ka izao dia hitako iny tsy mety dia miteny mareninao be loatra ho azy fananarana zay. Za veriny dia tsy halala mihitsy hoe zao ny tokony anaovako na riny tsy tokony anaovako na eritrereto fa nany am-pianarana ary dia mbola narina ihany nefa mbola olona efa lehibe efa olona be sainy ty. Fomba fipetrako ara dia efa hitana olona efa mahita tenena hoe aza mitambrokimbrokiny ohatrany io aza manana ka fahasoavana izany anaka. Izany eo anatrianareo. Tsy hoe akory hoe entinay toy ny zazakely foana ianao. Ohatrany hoe tsy malala zay tokony atao mihitsy zany. Fa fitiavana izany. Tsy vao maika le izy. Andriamanitra mihitsy ny mampanao an'izany anay. Sa ve? Izany ingely ao amin'ny obolana toko 7:12 Maninona hoy ny obolana toko 7:12 zany? Zay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Obolana toko 7:12 hoe zay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Zany mihitsy matoa ianao anarina dia satria zanaka tiana aloha voalohany indrindra. Ary matoa Andriamanitra maniraka anay ananatra anao dia satria tiany Jehovah ianao. Ka na any am-pianarana na aty an-trano mananatra izahay satria fitiavana izany. Aleo ndray izany roneny ekena daholo ny fananarana ary aleo arananatra mihitsy daholo nareo amin'izany aikay pirofo ny fitiavan'Andriamanitra sy fitiavanareo ato koa izany. Izany mihitsy ka. Obolana toko 7:12 enoy tsara dia andeha ho tiantsika tokoa no anarina fa izay tiany Jehovah nge no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Fa izay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Hoy ny teny ataon'ny obolana toko 7:12 ary izay ny lazako anao hoe ataovy mba hiranao mandrakariva ilay hoe tompo ao vainy foko mba ho mora anarina. Zany tokoa ary isika rehefa ray aman-dreny koa zany roneny tsy salasala ny ananatra an'ireo zanaka antsika ireo fa sao eritreritra hoe sao dia tsy tiany eo fa io tsy fananarana io mihitsy ilay tsy fitiavana zany roneny Tena izany mihitsy anaka. Obolana toko 7:12 no sotomantsika an'izany fa izay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Fa izay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Obolana toko 7:12. Ombay mitadidy.